Ny adidy tsy an'olon-dratsy. Ary nga mbola tsy nirava foana ny ravaka raha matose eno a? Mety tratra ny embouteillage re izy zay a? Ay, gaga ihany fa efa amfiry zao nefa mbola tsy tonga iziko. Zay izy fa tonga re a? Ravaka, fa ahoana zao vao tonga ianao anaka? Tena miala tsiny azy dada sy neny fa tsy zany efa voan'ny tomobila le mpiara-mianatra tamiko dia mbola nanatitra azy tany an-trano ahy e. Fa voan'ny tomobila hoana anaka? Eny tokoa e. Ka efa zany lazaiko anareo zany re izy dada sy neny a. Za moa nandeha bus ohatry ny mahazatra dia hitako izy nandeha taksi. Dia rehefa niala avy tao izy a, nihodina kely zay izy dia nisy fiara zay nandeha dia nikasoka tamin'ilay fiara fa tsy voadona be aloha izy. Dia avy eo ilay fiara nirifatra mafy be fa tsy haiko hoe voadonan'ilay rétroviseur ve izy sa hoe naninona. Fa so ihany aloha tsy naratra izy. Dia izay nateriko tany an-tranony izay, le nandona azy moa tsy hita intsony nalehany teo. Andray anaka, za mihitsy le mahavoan'ilay fiara kehitriny. Raha naratra teo zany le olona dia tsisy ny raharaha zany fa ny fitsoahany no natao masaka tao an-dohany. So ihany ianao fa niaraka tamin'izany namanao zany ravakako. Efa zavatra tsara aloha ny toetra nataonao tamin'ilay namanao e. Fifanampiana foana ny fiainana anaka. Tsara fa tohizo a? Endrery neny a. Marina mihitsy izany tendreninao izany ravaka. Mahay izany mifanampy amin'olona na amin'inona na amin'inona. Eny fa na dia torohevitra aza no ataonao azy dia efa zava-dehibe zany. Atao vita taratra eny amintsika mandrakariva fa any Kristy isika. Ka raha sendra manao zavatra tsy mety anankiray mantsy dia lasa manala baraka ny tompo. Ny olona koa avy dia mitsara vetrany raha vao mahita tsy mety kely ataon'ny kristianina. Zany mihitsy ravaka. Endrery dada sy neny a. Saotra nareo mampianatra mandrakariva fa zao ne eny an-dalana eny aza za dia ontsa ny foko mahita ankizy kely miara-milalao nefa tsy mba mifanaja akory zareo na mifampiresaka. Dia variana mihitsy aho hoe fomba fitaiza ataon'ny ray aman-dreny ihany ve no mahatonga ny fahazaran'ilay ankizy hanao ohatr'izany sa hoe inona ary? Ka zany mihitsy e. Matetika ny fitaizana ataon'ny ray aman-dreny an'ilay zaza mihitsy ny tsy mety anaka e. Ny ankizy anie ravaka izay lazain'ny lehibe dia ataony fa mety daholo e. Dia mampalahelo mahita ireo ankizy miaina ao anatin'ny ditra sahady a. Indrindra moa ka hoe tsy nahita fianarana. Fa ny ray aman-dreny mihitsy ve tsy te hampianatra sa ny ankizy koa ny efa kamo e? Ny vidim-piainana eto amintsika koa ravaka ny tena miakatra dia miakatra. Hany ka rehefa tsy manam-bola ny ray aman-dreny na te hampianatra ny zanany aza dia tsy afaka e. Mahontsy ery mijery an'ireo ankizy kely nefa efa tsy mianatra sahady. Marina tokoa zany. Nefa na zany na tsy zany dia adidin'ny ray aman-dreny mandrakariva no mampianatra ny zanany. Fa inona no mahataraiky anao tandra niry a? Saika voadonan'ny tomobila ilay zary papa e. Fa voadonan'ny tomobila hoany e? Nga ianao tsy nandeha fiara? Kasi mba le fiara nanatitra sy makady dia frais taxi no meny mamoa ako. Ahoana koa ary zany? Atsoe aty reninao aingana afa-tsy. Maman, atsomy papa? Ahoana izay e? Misy inona? Fa sy mba ahoana moa le fiara Ramatoa? Manino ianao tsy niteny an'izany tamin'ny maraina ka? Ka le chauffeur antsika no niteny hoe tsy mihinana amin'ny frein dia nijanona izy koa. Ataoko ahoana indray ary? Frais taxi no nomeko an'iry dia lasa izy. Zao le zaza vao tonga tatrano. Sady izay saika voadonan'ny tomobila tany.
Mandreraka mihitsy nareo ka. Nisy an'izany olan'izany dia tsy mba niantso akory. Fa voan'ny tôbila hono ianao rinery dia aiza ilay tôbila nandonanao naratra ve zany ry? Tsy naratra ary maman. Voakasoka fotsiny ny tanako fa tsy naninona ka. Fa ilay fiara lasa nitsoaka. Fa nitsoaka ahoana e? Tadidinao ny numéro-any. Io rainy mba raiso izany numéro ana fiara nandona azy izany torio mihitsiny fa tsy mety. Tsy tadidiko ny numéro fa ny mafy be za dia lasa izy nandeha. So ihany fa hitan'ilay namako iny dia izy nanatitra taty. Namanao izy? Zay mihitsy ilay tsy voaka ao aminao tsy ilaina amin'ny fiara. Ray zanak'ireo zareo atsandrefana neny nanatitra taty an-trano e. Hiravaka izany. Maninona tsara. Ilay manitra velona miseho mpivavaka ireo ve izany? Inona koa ny rahanao amin'ireny? Nga dia tsy mba misy namana mitovy fari-piainana aminao no reniny dia arahana any am-pianarana any? Sangany arano taniny e. Izy ny alabusy nahitany foan'ny tômôbila dia nanatitra. Zay efa niteny hoe izao fa tonga ny an-tranonay foana ho azy za dia tsy nanaiky mihitsy izy raha sy hoe naterany teo tambavahady Etsikilo tranon'olona fotsiny ny atao raharaha dia mody manatinatitra eo. Rehefa midongy miaraka amindry dia ialao any retsy ndreo dia ifindrany fahantrana izy menakavy eto tsika. Azo indry zany. Ka leo amboarina izany fiara simba izany dia vita e. Tsy mila mandeha taksi izany intsony manomboka izao. Rehefa simba ny fiara dia aleo mijanona tsy mianatra. Mazava? Indrery papa. Ahoana izay anaka? Tsy mifindra kilasy ange izahay e. Zany ve? Asa hoe mibily anao? Terineny Korazy ankizy anako Oka izay fa aza mitomany eo tsony e. Amin'ny herintaona indray re manarina. Tsy mahazo kivikivy izany fa zanak'Andriamanitra anaka. Fantany izay mahasoa anao e. Iza ny mahalala ny hevitra heverany antsika mandrakariva e. Indrery neny tsy kivy afa malahelo kely fotsiny vao mieritreritra an'ilay izy hoe tsy mifindra kilasy Rehefa mbola mazoto sy vonina hianatra ianao dia fifaliana ho anay iray aman-dreny no mampianatra anao anaka. Ka izay neny tena mampalahelo azy neny e. Nareo sy dady efa tena sahirana mitady vola andoavana ny sara-pianarako. Nefa izao za ty mbola tsy mifindra indray. Fa tsy sitrapon'Andriamanitra ve izany ny ahafahako e. Nefa neza mba efa niezaka nianatra tsara ihany e. Aza atao mampiasa lohanao re izany anaka. Fa tsy maintsy mahita vola atao sara-pianarana ho anao izay Za very neny. Nefa tena mafy an'ilay hoe amihery-taona Oka re tsy ametsianan'Andriamanitra ianao e. Misy antony daholo ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary tsy ny soa ihany ny raisina avy amin'Andriamanitra fa na ny ratsy koa ary. Ny ratsy koa ary? Izany tokoa very neny? Izany mihitsy ka. Mila miorina tsara mandrakariva ao amin'ny Tompo. Na dia tsy nahomby teo amin'ny fianarana aza. Fa tsy izany no atao hampihemitra anao e. Matetika mantsy ny olona raha vao misy zavatra iriny ka tsy azony dia lazainy hoe tsy mamaly vavaka ho ny Andriamanitra Endry neny saotra nampahery. Hafa ihany izany manana ray aman-dreny kristianina izany. Atsaiko sy ankatoaviko mandrakariva ny teninareo Izany mihitsy anaka. Fifaliana ho an'ny ray aman-dreny koa ny manana zanaka endry. Tsy izy ireo ihany ny faly fa Andriamanitra ihany koa Eny mino hafana dia tsy nisondrotra tamin'ny kilasy mpianarako teo aza dia tsy bedy amin'izany koa dada. Aza matahotra fa hiezaka ary ataoko izay tsy maintsy hatafita amin'ny herintaona na dia bedy anao ary ny rainao anaka dia mahasoa ihany koa ny fibedesany ianao Ary tsara dia tsara ny famaizana. Za kosa aloha papa sy maman tsy manaiky an'izao tsy mifindra izao
ataovy izay sondrota kilasy ainganareo. Milamindry fa hitako ny anaovana an'io e. Nga zay tsy naloa saram-pianarana ny zanako ny tsy afindra kilasy. Tray tsy bety an'izany a. Zany mihitsy Ramatoa. Aleo fa zany ho andeha ho any. Mba olona ambony tahaka izao ihany ve sika dia ho alaina baraka tahaka izao. Hita ho ary papa, fa mba nahafaly fotsiny koa nge hoe tsy mifindra kilasy koa ilay kalaravaka zanak'ireo zareo tsy andrefany e. Zanak'irasy eny ve? Ieko. Raha reny tsy mahagagy e. Ny saram-pianarana raha tsotsofina vao mahita izy. Fingahony tsy mahavonjy azy ty Andriamanitra ny vavahany e. Toa mahagaga ihany zany zanany tsy mifindra kilasy zany koa. Tsy rarako izay tsy fahafahany andro papa sy maman fa za fotsiny ataovy izay sondrota kilasy dia ampy azay. Amin'izay koa tsy miara-mianatra amintsony ahy e. Marina mihitsy izany e. Sady aiza na lalanao na efa nifindrany aminao sady ny tsy fahaiziny. Ianao koa nefa tenenina tsy ara-dia amin'ireny. Sanga miaraka aminazy zany e. Izy raha tsy tian'ny ankizy mihitsy any am-pianarana. Sady izay indray ny akanto tsy misolo mihitsy mandeha mianatra. Zany rehefa mahantra velona. Ny hanina hoanina zanga mbela tsy ho hitako mba miseho mampiana-janaka any amin'ny libra. Hita ho ary maman. Tia maka tahaka fiainan'olona fotsiny. Honoary dada sy neny a. Fa voavidy vola daholo nga zao rehetra zao rehefa misy ny vola e. Fa inona indray ny dikan'izany fanontanianao izany e? Ka tsy izany efa ilay mpiara-mianatra amiko ilay zanak'ilay mpanan-karena be ilay atsy ireny. Tsy mifindra kilasy oatra koa. Nefa izao dia tsy miara-mianatra aminay intsony izy fa mifindra kilasy tampoka hono. Nga hitanaka fa izay ilay kolikoly a. Tsetsehana vola daholo ty rehetra ty dia mandeha ho azy. Ary ny zavatra tsy tsapany mihitsy dia izao. Ho simba no avy ny taranany raha ataony tahaka izao foana ny fiainan'iny zasy iny. Eno ary neny. Sady tadidiko mihitsy izy tamin'ny herintaona tsy mifindra koa dia tampotampoka eo indray dia lasa iray kilasy izay. Dia tsy isy natokana mihitsy izy tao am-pianaranay tao. Tsy hita mihitsy izay nataony. Fa ilay fianarana koa ne zany tsy maharitra ny ravoravo mena atao aminy. Izany tokoa ngamba ilay hoe ny olona tsamba ny vola ary ny alika tsamba ny taolana. Raha fantatra ny rehetra ane zany dia hikatona nefa raha ny fianarana io e. Aizako tambazan'ny olona vola be ve dia afindra fotsiny ilay ankizy. Tsy mba mandeha amin'ny famarinana mihitsy. Azo sy ny tompo re zany ndrisy mianaka fa mivavaka ho azy no ataontsika. Eto amintsika aloha dia mbola manjaka mihitsy ty kolikoly ty e. Ary na dia toerana aiza na aiza dia ahitana an'izany daholo. Roviana re vao mba ho foana izany e. Dia tsy haiko tsony rery dada sy neny a. Famangino mampilaza antsika fokon'olona rehetra ho tonga eo amin'ny tany malalaka amin'ny fotoana amin'ny 5:00 amangitsika famangino. Nzay indray ilay piokaoka maka leo amin'ny mihitsy iny. Ody madama, ody azadino ny karine fa amangy raha riva amin'ny 5 tonga indray ianao sy mifamanginanao za tsy mavita ka raha tsy olona dalaka izao olona maty rehetra izao ko akanao vola ty amiko daholo. Njarandry kosa ve dia tsy fantatrao madama, sady olona tsongon'olom-bola eto amin'ny fiarahamonina ne iny amin'ny 5 madama amin'ny fotoana. Dia mba eto izay foy anaovana ny adidy farany madama. Aza dia mba malailay finosana ohatran'io madama, fiarahamonina ne tsy maintsy tsonjovina ihany nga dia isy havita tena. Ka tsy hanome tsony ahy efa be loatra izay vola lasanareo izay. Ko raha tsy voatabia ny vola tangosana ohatr' izao foana. Aizako isak'izay metsika dia famangina foana. Ary lasa ianao mandeha any fa tsisy anaovako zavatra. Tia vavanao madama, manoatra no iren'olona tsy mba ho tratry ny aliko ireny tianao. Eritrereto ihany andoavana pataty matsy ireny indraindray any aoriana any.
Ary zaza mba hiaizanao vavy eo sa moako alika vao andeha? Aleo andeha rehefa tsy anao ianaoko. Mbola ho tsarovanao ny angidin'izany vavanao zany any aoriana any. Ny adidy anie ondry madama tsy an'olon-dratsy. Ka za koa olona tsara tarefa tsy ratsinao zany. Ahoana nasainao andoha volesaka izay mihetsika izao? Lasa ianao mandeha mahazo pake amiko eo. Tena tsy milamina ty ramatoa ty. Zany rehefa matika rena sy miavinavina loatra dia afaty atoko ave izay anaovana ny adidy kely eo. Marina zavatra tsy ampahafirin'ny vola be any akory zany. Tsy mba mitsinjo vody andro merika ty ramatoa ty ary tsy fantany fa kodiaran-tsarety any amin'ny fiainany. Ny ambony mbola ho ambany ary ny ambany mbola ho ambony. Marina tsy tena sakay kely rano zany raha ramatoa. Tsy azo iray samonina. Ohatra ny reny tsotratry ny aliko reny mihitsy marina. Alao elany. O Ramatoa Ramely ao ve? Nga tsy amangy. Fa iza ihany ary zao manadala tsy akitsaniny izao ka ataoko malali ny anarako izao anio. Manelingelina ny asambarako mitsotsotra ty fotsiny. Fizany Tao masika be tsy laika izany fa manino? Any an-tokotany any ve dia efa mivatravatra nefa tsy fantatra akory izay olona mitady ato. Inona koa ny ianao Inona ny ianao Ramatoa Seheno Azafady rehefa mba saika iantso anao ndao mangiangiarandry fa maty ane izy. Ko raha tsy olona tsisy atao ohatrinareo menakavy ako, izao olona maty rehetra izao ko vangina daholo. Andray zato fahasahinao Ramely Tinina. Zany no izy mahanoatra rangano misy hanina ho vonjena aniko. Vonjena daholo izao fatin'olona maty rehetra izao. Ny alika erahana rehefa tsy mahita olona erahana ianao fa tsy izany ao tsotsonao aty. Mazava. Azafady indrindra rehefa nanadalanao mba mampiray-tanana antsika no ny atsokanao hoe ndeha amangoko. Sady fotoana tena ilain'ny vadiny randrina izao fotoana izao mba ho fampahirizana azy. Miaraha ory amin'izay ory raha teo hoy ny soratra masina. Ka nareo samy ory sy mitovy fari-piainana any mifapahely fa tsy aty aminay le ramatoa ty ve mahazo resaka sa ahoana Andray lasa reha raha tsy andeha ianao ny adidy tsy an'olon-dratsy raha teo fa asakasakao io. Zay indray le fomba fiteny tsy tiako maizina mihitsy lasa koa mandeha any fa tsy tona. Rainy raha Michel avianao aty misy taratasy fiantsoanantsika ho any amin'ny fokotany io. Ndany ianao makany fa za indray aloha tsy tonga any mihitsy Aiza hoe fa inona indray hono ty asa rea fa dia tsy fantatra ty président fokotany mihitsy ve ty tsika dia andefasana taratasy takizao tsy azonao ny dikany io Ramatoa. Nitady vola indray zao reo dia mody ny andefandefasany an'itony taratasy tony. Dia omeo any izy meo anazy izay vola ilainy fa hampahafirin'ny vola azontsika koa io Ianao avy tiano anaterana n'izao taratasy rehetra izao. Fironina daholo ty rehetrarehetra ty. Tsy mamonjy fivoriana tsy manadio tsy mamangy mihitsy sika. Tapenao amin'ny vola any masony rainy dia vita. Za tsy tonga amin'izay fiantsoana any. Aza taitra ianao zay vola izay mihitsy ny andrasan'ireo dia mody atao an'izao rehetrarehetra izao Ianao ve mbola tsy mahay politika an'ireo Zany ve moa agagara iny fa maninona raha tonga dia mitsotra fotsiny hoe mba mila vola fa tsy ny olona mody anaovana an'izao taratasy izao. Efa fantatra fa tsy hamonjy amin'ny mihitsy koa ny tsika mody anaovana akapitaka fotsiny tsotra izao. Nga tonga sahady ianao rainy le avy nandevina? Ka akaiky teo ihany ngely nandevenana angiarandry fa tsy lavitra tsy akory Ay ve? Mba betsaka ihany ve ny nandeha nandevina tany? Otry vahoaka tahaka ninona hoy ianao? Sady reny ne ka tena nisampanao adidy teto tanany Zany le hoe voninahitry ny velona ny maro-pamangy ary voninahitry ny maty ny maro-pandevina.
Sady tena hita hoe nalahelo daholo ny olona nandevina rehetra taniko. Izy moa iny maty tampoka iny. Zao rangahy, fa miresaka n'izany ihany tsika fa loza neny na fitsika ry zareo atsevaratra. Zareo atsevaratra iza ny tianao atongavany? Ramatora Meltina rea. Fa maninona ka? Mba niantso azy tao hoe mba hamangy, nga tsy vavabe ny nataony atao e. Enao koa ne zany mitady raharaha e. Mitady raharaha ahoana e? Mba tarihana anao fanaon'ny olona izy fa de avelanao izay tiany foana ve? Oviana mba hitana namonjy izany famangina izany koa zareo hatramin'izay ka. Manoatra no reny olona tsy mandihy tany reny. De gaga mihitsy rangahy. Vavan'olona izany, tena naleoko nangina ho aho. De mivavaka ho azy reny atao amin'izao mba hiova izy. De zany mihitsy rainy a. Ny any tsy tiako de izao, lasa nanome fitaratra ratsy ho an'ny zanaky ry zareo mihitsy ry zareo ka. Zao ve niry de tsy avelan'ny mandray ravindena mihitsy. Tsy avelan'ny miaraka amin'ny ankizy. Raha tsy hiaraka amin'ny ankizy tsy mitovy saranganiny. De tena mampalahelo mihitsiko. Ka io ny RCE no izay fitezana ataony ray aman-dreniny amin'ilay zaza ihany no ataony. Izay le hoe zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza ka na rehefa antitra azy izy de tsy ala amin'izany. Araka le tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko 2:25. Marina loatra zany raha samy a. Aleo ravaka hotazaintsika amin'ny fatahorana an'Andriamanitra hatrany e. Niry! Ahoana e? Fa maninona ho andry miavinavina be ohatr'izao foana e. Tsika anie tsy overan'izay tsy mpiray tanàna e. Sady mpiara-mianatra koa. Ka manjary mamindra fahantrana ho anay mianakavy ny firesahana amindriko. Mazava angambo izay. Andray. Fa mamindra fahantrana ahoana ki tsy azoko a. Olona efa firy ama vendry de mbola tsy ho azon-driansa izany e. Normal be raha tsy hifindra kilasy loha e. Aza manao an'izany ki fa tsika roa ne samy niaraka tsy mifindra e. Nareo a manam-bola. De izao lasa hoe mifindra kilasy tampoka izany ndry. Izany ve tsy hoe manao risoriso? Mangina kely ny vavandry a. Na anao risoriso nga mipetsaka. Ka tsy marina indray ary ve zany lazaiko izany e. Aza miditra amin'ny fiainana mihitsy fa fiainanareo izay ampanankarenareo hoe eritreretiny. Iny e. Mba eritrereto ihany fa tsy mitondra makaizany ny ero ny vola kiry niry e. Ny fiainako avindriaky mba eritreretina sy banjina. Mbola tsy taranena zao azy ndrivo an'olo tena ao an'Andriamanitra e. Tsy any am-piangonana akory ka toritoriana tena ohatr'izany a. Lalandry zorina fa mbola lavitra be le dia tongotra mody any aminareo. Ny olona manana fera no indrasany eto. Sady tsisy hitondra efa sao dia anatena n'izany eo a. Sady tsy manatena ny andeha fiara iaraka amindriky afa efa zatra mandeha tongotra ihany koa. Afaka mody amin'izao ary efa tsy misy fre. Fa mba tiako voavonjy ndry de izay ny zarako an'izany amindry satria samy tanora mitovy izao ihany ge tsika. Inay efa azonay antoka fa efa voavonjy ka aza miasa sainany amin'izany e. Fa izay avonjanareo mahantra velona ireo atao. Adalatsy. Ataon'izay Jesosy-nareo inona koa izay olona mahantra velona ohatrinareo. Fa nga Jesosy ny teny hoe mahantra tsy mahazo ny fanjakan'ny lanitra fa mmpanan-karena ihany. Tena mahonena izany toe-tsaina izany ka. Nefa mbola tsy tara ho ary aza tonoana iny mivavaka hatrany fa vonany andray andry foana Jesosy a. Vehivavy mandreraka tsy lasa mandeha ihany e. Ndraiky. Fa iza ihany ary tianiry sy ny sofera mbola tsy tonga e. De efa amin'ny firy ve izao de mbola tsy tonga ihany. Aha. Fa mangino. Tonga indray le rangahy tsy mahay miaina io fa iokaoka. Ataoko malala ny anaraka eto indray eo raha mandondona eo. Tsy mbola fahan'ilay nataoko tamin'ny mihitsy mantsy. Jerenge fijeran'le Madame Meltina masika velona very ambony ery e. Marina tsotra re
ampola 220 volt reny masina mijery aho ohatra reny anaikitra reny. Aza matahotra ianao ry Madame Meltina fa tsy andondona izay vavahadinao tsony a. Io aloha raha misy fahoriana mahazo azy a. Tena hita tsara mihitsy sady ho tsapany tsara zao toetra ratsiny zao. Atao fa voavidin'ny volany daholo ngamb'izao rehetra izao. Sa everiny fa voavidin'ny vola koa ny aina. Tena marina tsy tena mangidy hoditra eto amin'ny fiarahamonina mihitsy ireo menakavy ireo. Inona vandravandranao ilay mpiagaoga tanàna tsy mahay miaina io a? Sao dia heverinao fa tsy hitako avy ety aza ny paozinao mijery a? Aza matahotra ianao ry Madame Meltina fa tsy andondonanao eo mihitsy a. Rehefa heninao fotsiny ny atsoantsika teo dia afaka didy amin'ny fatana nandrosiko taitsiny rehatra. Sady ny adidiko io anie tsy hifanireny Zay mahatsiaro tena ho manam-panany manao an'izany. Veloma ianao Ka naheniko asa ho diko tseno tsy mahaliana velively ary mela teo amin'ny vavahadiko teo amin'izay fa sady manakorotana mbola mijajirika be eo ihany. Lasa wa? Lasa koa fa tsy famaly aminao eo Sady ngako moa io varotra alikako ifanirena. Ny adiditra ny olon-dratsy ry Madame Meltina iny any lasa dia izay verenako no asa. Fa hoy fitondranao fiara izany fa atao hatramy mihodinkodina be mihitsy Fa mamy ve ianao aty sa ahoana Ianao ne izany tenako izany fa tolozanao be marenina fotsiny eo Aza mikorabaka ianao ry mademoiselle kely fa itsika io fanakaiza firay an'ity tomobiliny ity Tena idonty androany Fonzeo Maty papa sy maman Allô Fa izy zao Dokotera hoe fa misy hôpitaly aiza eny ary ao fa hoavy azy zao dia zao fa enina koa zany loza zany maty azy zanako aleo aloha tonga dia hiantso amin'ny Meltina vetivety tonga dia makany amin'ny hôpitaly izy dia any zay mihaona. Allô Meltina makanesanao any amin'ny hôpitaly zao dia zao fa nanao accident anao ny zanatsika malaky ianao fa za miala ty ampiasana tonga dia mivantana any. Fa ahoana zao rainy fa ino ty lozana azo any zanatsika efa nitondra vola betsaka ve ianao any omeo ny dokotera eo daholo izay vola tedavina na tsy ampy aza dia lazao fotsiny izy hoe mbola afaka makitsika azay voatao izay fomba rehetra navotana ny zanatsika Endre ramatoa ndeha ho any mihitsy aloha hijery an'ilay dokotera ny antso aty io enjany tika Ndanaingany ianao ry Michel aingany ianao vonjeny ty maninao le zaza malaky ianao dia maty ilay zanako vavy tokana ramatoa ilay zanako tsy foko tsy zakako mafy ty rainy mafy ary tena mafy fa tena ona loatra zanako dia tsy mba nisy hevitra hafa hitan'ny dokotera mihitsy hoe hanavotana azy zao zazafiry toa dia efa maty sady okizay rainy maty niry kelitsika niry ndao ny fandefenana sy ny fikarakarana no hatrehana rainy mafy ty
Oraina, mba henonao ve ny vaovao e? Vaovao inona izany e? Maty anie ty zanaka vavitokany zareo atsy avaratra e. Ny rea. Maty? Fa naninona? Inona ny trange? Aksidanteny fiara hony e. Lalitalovana ve ny sofoka sa iza masina hoe izany lazainareo izany dada sy neny? Iniry mpiara-mianatra aminao re. Maty ny aksidant. Andriamanitra, izay nefa omaly no nresaka e. Izy ny andro fiara fa za nandeha tongotra. Andray, mampalahelo koa izany ry neny ka nananatra azy teo mihitsy aho omaly fa tena nampahonena izy hoe samy tanora izao ihany izay roa nefa izy dia tsy mba nanolo tena sy nanolotra fiainana ho an'Andriamanitra mihitsy. Sanatria dia diso lalana nitory ny tenin'Andriamanitra taminy aho. Izany ve anaka? Izany indrindra ry neny a. Ka raha azoko tsara anie izany dia le nareo roa niresaka iny no andeha hody izy no nanao aksidant e. Raha tsy diso aho mantsy dia omaly mihitsy izay loza nanjoa azy izay a. Andray, hay ve tena tsisy tompony ampitso marantsika zanak'olombelona ka. Dia iny ve izany ny fotoana nahitako an'iry farany e? Andray, dia ndoso ny fahafatesana izy nefa tao anatin'ny fahatanorana. Izay le fiainana eto tany e. Fandalovana ihany ny eto. Misy mandondrono izany e. Ary zareo ao andrefandreo e. Raha matosehany telo mianaka amangy angambany. Afaka mandroso ve tompoko fa amangy izay? Mandroso nareo tompoko. Hiaraka hivavaka tsika ry havana. Ry Andriamanitra tompon'ny aina, ianao ny manome, ianao koa ny maka. Tsy mpandahatra izay zanak'olombelona fa alahatra. Noho izany dia misaotra anao na dia ao anatin'izao andro manjombon'andrindro izao aza. Ampaherezo ny fon'izy mivady reto izay namoy anaka. Aza vela ho kivy izy ireo Andriamanitra fa hatanjao ny fony sy ny sainy ary tao miteny todika aminao fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao. Ankaherezo ny fianakaviana iray manontolo. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Akory aby nareo tompoko. Ndritra izahay tompoko. Mamangy amin'ny fahoriana tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Eny rizy mianakavy, amin'izao fahoriana midona aminareo izao ka namozana ny zanaka tiana dia tonga eto izahay. Tsy iza fa namana sy tapakareo ihany mpiray vodirindrina aminareo. Koa tonga izahay tsy hamendry fendro na andatsatra maso fa tonga hitondra ny teny fampiononana. Mafy tokoa izay fahoriana midona aminareo izao satria torovato fandiavana ny ankonana ary very fanantenana ny fianakaviana. Mandalo tokoa izao fiainana izao nefa entiny miankandrifam-baravarana rehetra izao. Ny varavarana ivoahana no anareo fa ny fahoriana iaraha-manana. Ny antenaina moa dia raha hivoaka amin'ny varavaran-kazo dia hiditra amin'ny varavaram-bato, fa ao kosa amin'ny varavaran'ny lanitra hidirana ao amin'ny fiainana mandrakizay, ilay fiainana tsara indrindra. Anaka, aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra ary minoa koa. Hoy ny Tompo amintsika. Koa irenay ary izany teny izany ho balsamana sitrana ny fery ary ho lamba hamoaka ny ranomaso ka hitondra ny fionana tanteraka ho anareo. Koa mahaiza mionona tompoko. Dia mankasitraka indrindra tompoko. Aza misosoka alahelo tsony tompoko. Araky ny
Fomban-drazana malagasy izay tsy hita izay maharatsy azy dia indro izahay manolotra singan-dady ho an'ny maty ary solon-drambary tsy masaka ho an'ny velona. Foa-dranomaso avy aminay Menakavy. Misaotra indrindra tompoko. Eny Rizy Menakavy, angatadalana hitsaitsaika angamba aloha ny sasany aminay, fa ny tena kosa no hiaraka aminareo eto hanala fahanginana. Atao ahoana fa ny olombelona hono mety mandao, fa Jesosy Kristy kosa no tsy mba mandao atsika noviana. Izy ilay mpampionina sy papahery no anasitrana ny fo maratra. Ohatrany tena nanindrona mafy raha Michel ilay fihetsika izy telo mianaka tamintsika teo. Tena izao voatsapako fa tsy voavidy volaka ny aina. Ary mino fa sika tsy mba mamonjy adidy amin'ny fiarahamonina ity no anton'izao olona tsisy mpamangy izao. Tsika ny efa tena ho zavatra, ny volantsika ny anteherantsika, nefa ny adidy amin'ny fiarahamonina ny tena tokony natao. Taontsika ty ilay voalazan'ny ohabolana hoe izay misaraka fasika fa tsy mba hoe izay mitambatra vato. Tsika izany izao ilay fasika. Sao voatsaroko ilay teny zareo manao hoe ny adidy tsy an'olon-dratsy. Ndao sika hiova raino manomboka izao Marina izany Ramatoa. Tena anatra ho an'ny sisa izao fa dia manaraka ny tsy atao intsony. Izany mihitsy. Ary manina koa moa tsika raha mba mandeha mivavaka amin'izay. Toa tsy mety tokoa ny ireny nataontsika ireny hatramin'izay. Aizako ny olona mandeha miangona daholo, sika mandeha mitsangatsangana, manao fiainana fotsiny. Ko raha amin'ireny moa izany tsika no azo lozam-pifamoivoizana dia mba ahoana koa ny afarahantsika. Tena tapa-kevitra rainy an'olo tena ho an'ny tompo manomboka izao. Mino fa tsy tonga nameloka atsika izy fa tonga hiantso ny mpanota mba hibebaka. Marina mihitsy izany lazainao izany Ramatoa. Tena andao antintsika amin'ny tompo dia tokantranontsika ity manomboka izao. Tsinotsinona ny vola mankarena. Tsy mitondra dia ary zato asika ho any am-pasana. Izany mihitsy. Marina izany lazainao izany. Diso ny atehitra amin'ny vola mankarena antsika sika hatramin'izay. Ay tsy mahavidy aina, tsy nahavidy ny ainjana antsika akory. Iovintsika manomboka izao rainy. Iovintsika. Iara ikalo ny tiro ty manao hoe Emanolo tena hoana. Tena mba nampalahelo mihitsy izy Menakavy kely roneny ka eno anaka dia monjomonjo ny zareo rery. Ny mpiara-monina tsy mba nisy tonga ny tsapalahelo azy zareo, fa dia toa zakaina mangingina samyrereo ny fahoriana. Fianarana tonga n'izany. Nefa ne raha mpanan-karena ohatr' izao tsy tokony hoe ho be mpamangy be very zareo. Ka izy anie anaka tsy mahay miara-mionina amin'olona mihitsy, sady tsy manao adidy, mevitena sy manao ny tena no zavatra, ka manao tsinotsinona ny tsy manany. Aiza moa ny olona no avy hamangy an zareo misy lesona be raisiko mihitsy amin'izao zava-mitranga izao roneny. Ny adidy anaka tsy an'olon-dratsy. Zay anie ravaka le ohabolana 7/10. Hoe ahoana izay roneny? Zay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra, sady miseho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Tena leo marina izany mifamonjy ao anatin'ny fahoriana ary manao ny adidy eo amin'ny fiarahamonina hatrany hatrany. Aleontsika hivavaka ho azy anaka, ho an'izy mivady sy ny fianakaviany. Ny adidy tsy an'olon-dratsy,